Malalaka ny fanehoan-kevitra eto Madagasikara hoy ny ministra ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana Andriamatoa ary Laurent Radjasson saingy misy ny lalàna mifehy izany. Tato ato mantsy dia tao anatin'ireny tambazotra mpifandraisana ireny no nahitana fanakanana samihafa ary ihany koa nahitana fanaratsiana sy fanelezana vaovao tsy marina. Isan'ny aran'izany ity ministra ity araka ity fanadihadiana ity. Nampatsiahy ny ministry ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana fa voararan'ny lalàna ny fanalambaraka sy ny fanelezana vaovao tsy marina eny anivon'ny tambazotra serasera toy ny Facebook. Voalohany indrindra ilay anarana tononony ao anatin'ny lazainy famitory sy ny rehetrarehetra dia anaran'olona tsy mpiasa akory ny ministera ny serasera nefa lazay fa mpiasa ministera ny serasera mitory. Dia ny faharoa hita mihitsy fa dia olona any ivelany tsy mahalala ny fiaim-piainan'ny ministera ny serasera no manao azy fa ny olona mpiasa rehetrarehetra ao ministera ny serasera dia mahay tsara mihitsy hoe ahoana fomba fihetsika an'io ministra io amin'ny mpiasa ao amin'ny ministera ka mampalahelo fa mila pina mila miantso ahy mpanao an'izy io zany dia za mihitsy manampy ohatr'izao no zavatra tokony atao rehefa amely ahy ministra ny serasera fa raha ohatran'io zany dia sady mahamenatra ridicule zany teny frantsay. Ilay izy moa zany compte fake ny nanaovana izy fa ny adininy rehefa fa niteny tamin'ireo mandeha iny dia mbola averiko androany efa manana fitaovana momba ny fitrandrahana an'izany ny fanjakana malagasy amin'izao fotoana zao dia milaza amin'ilay compte fake nanao azy fa efa fantatra nareo ilay nanao an'izy amintsika ora za miteny zao ary azoko tenenina mihitsy raha hoe mpikirakira compte fake sy serasera amin'ny tambazotra avy amin'ny atoko tim no nanao an'io. Io androany io dia anisan'ny aran'izay fanelezana tsao sy fanalambaraka izay ny ministra ary Laurent Radjasson ary dia nitondra fanazavana manoloana ity raharaha ity. Taloha teo zany tsy dia mirona loatra tamina fitoriana taloha tamy fa ozy aho hoe za vao nandray ity ministera ity dia tsangana ray aman-dreny ho dia ny ray aman-dreny amin'ny akapobeany amin'ny sotoavina malagasy dia mpanoro hevitra mpitarika mpananatra efa 7 volana 8 volana zay na ministra zay efa hitantsika mihitsy amin'izao fotoana zao efa vita ngaman'izay toro hevitra fitarihana fananarana tokony atao zay fa tsy maintsy miditra amin'izay tsika ho andreo mafiloha zany amin'ny sehetry ny lalàna amin'izay. Dia efa tamin'ny fanambarana farany nataoko teo anivon'ny fihaonana tampanao gazety hoe manomboka izao dia avelantsika amin'ny fitsarana no hijery izy reny ny afaka amin'ny tsara dia avelantsika amin'ny fitsarana ny tsara hoe manaraka ny lalàna ve sa tsy manaraka ny lalàna reny fanambarana isa tokony amin'ny réseaux sociaux sy amin'ny gazety reny midika zany fa misy ny fitoriana zay nidikany dia avelantsika tsy mila miady hevitra tsony amin'ilay olona hoe mitombona zany na tsy mitombona zany mahazo miresaka izy hoe mitombona zany fa za miteny fotsiny hoe eka mahazo miresaka anao fa mitombona zany fa toriko any amin'ny fitsarana dia avela amin'ny fitsarana no mijery hoe mitombona maraka ny teninao manao azy hoe satria ilay zavatra ataonao. Manoloana ny raharaha kosa dia nanamafy ny ministra fa ny fitsarana no heveriny fa hanana ny fahefana hitondra ny marina amin'ny raharaha momba ny fampielezana vaovao tsy marina toy itony. Marina fa anisany manimba ny toe-tsaina ary mandiso ny vahoaka eny fotony ny raharaha momba ny fampielezana vaovao tsy marina eny amin'ny tambazotra serasera. Raha tsy ahivina dia anisany nitondra takaitra tamin'ny tony antsoina hoe compte fake itony koa ny firenena frantsay ka ny antsony ny filoha frantsay ny tompona ndraiky mpanjakana any Frantsa ny ametrahana lalàna entitra anafoanana izany.